Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny zava-nisy tamin'ity anio ty mahakasika an'ilay rivo-doza Tsido dia nitombery hatrany izy ary lasa rivo-doza mahery vaika tamin'ity androany ity izay mitoetra manodididina ny 8,700 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanana ranana no nisy ny foibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Ny rivotra miaraka aminy moa dia 1,200 kilometatra isan'ora izay rahana tafiditra 5,700 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana hatrany izy ary mahafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora tombanana mandalo manodididina ny 70 kilometatra any avaratry ny distrika Antsiranana voalohany sy faharoa moa ny ivon'izy ity ho an'ny rapiso alina na rapiso tolakandro anoany kely ihany ny velalany ray rivo-doza na izany zany dia mety hisy ny rindraona izay mipahaka amin'iny tendrony avaratry Madagasikara iny ho an'ny distrika Antsiranana voalohany sy faharoa izay ary mety hitondra rotsakorana betsaka kokoa amin'ireo distrika voalaza ireo. Ny raona miaraka amin'ny ihany koa dia tombanana efa mipahaka amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny amin'ity anio ity any amin'ny alina no andrasany izay manomboka miova na manorana ny andro araka izany raha ho an'ny tapany avaratry ny Madagasikara anio alina. Ny ambiny kosa indray dia amin'ny avaratra azy aloha zany no mibatoerana kokoa indrindra raha ho an'ny ilany atsinanany voatany ny any amin'ny ilany andrefana mety misy hatrany ny orana tandrivindraona mitsitokotoko indraindray. Miova ho toy izao araka izany ny filazana loza mahakasika an'ity rivo-doza Tsido ity. Filazana lokomavo na loza manambana ho an'ny fahadridiana sy ny distrikany Vohemara. Filazana lokomaitso na fanahirana kosa indray ho an'ny distrikany Andapa any amin'ny distrikany Sambava, Belalana, Antsohia, Analalava. Foana kosa ny fampitandremana ho an'ny distrikany Antala, ny any Befandriana avaratra sy Borzine na any Port Berger. Izay ny mahakasika an'ilay rivo-doza fa raha ny toetry ny andro ary ho an'ny rapiso vao maraina dia misy ny orana any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara izay orana miaraka amin'ilay rivo-doza ary mety ho betsaka izay any amin'ny distrikany Antsiranana voalohany sy faharoa. Misy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Zava, Ambatsoa, misy tandrivindraona mandalo ihany koa andrasana any amin'ny faritra Analakely sy ny faritra Atsinanana mandraona ny andro raha ho an'ny atitan'ny faritra Melaky sy Menabe ary ny any amin'ny faritry Sofia. Ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany izay orana izay ary saika mahazo faritra maro ho an'ny tapany avaratry Madagasikara, faritra Sofia, Zava, Alanjorofo, Ambatsoa ary ny faritra Diana mitohy hatrany izay ary mety manatombo hatrany ho an'ny faritra Diana. Misy ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsinanana, misy ny tandrivindraona mitsitokotoko andrasana ny faritra Melaky, Menabe, ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana ary ny ilany andrefany voatany iray manontolo. Ny ambiny kosa dia mandraona ny andro raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia mety ho tafidina hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny voatany ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ny any amin'ny tendrony avaratra no tafidina hatramin'ny 19 degré Celsius. Hitantsika any amin'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritry Diana. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius ho an'ny faritry Melaky. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola mitohy hatrany ny orana saingy efa somary lefy tsikelikely izany indrindra ho an'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara izay endrika tandrifindraona raha ny tombatombana hatrany ho an'ny faritra Zava sy Ambatsoa ihany koa dia mety mbola misy izay tandrifindraona izay torak'izay ny atitan'ny faritra Atsimo andrefana. Ny ambiny moa dia tombanana ho maina ny andro raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny voatany ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny ilany atsinanany nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana dia miverina mafana indray ny andro satria dia efa tombanana manalavitra ny morontsiraka ilay rivo-doza Tsido. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady ary mbola misy hatrany izay tandrivindraona izay ny toetra any amin'ny atitan'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia fa saika miverina maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy. Raha ny maripahana voavinavina dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 ho an'ny voatany ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius izay ny faritry Vakinakaratra, miakatra hatramin'ny 13 degré Celsius ihany koa ho an'ny tapany Atsimo atsinanany nosy. Misy mahatratra any amin'ny 17 degré Celsius ho an'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny faritry Melaky. Izay ny mety eo tamin'ity anio ty ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma.